Sini tuntulu Milewanatiana Iratani silangita Dia marafati punifu ninaita Yana misadata mandapizai Rayo mifandaka notimura Ragmadakiza Andriavetrany am'izay ny tenin'Andriamanitra moa isika ankehitriny milohan'izay dia hiaraka hivavaka isika ametraka ny fotoanantsika eto andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra eto eo apelatanan'Andriamanitra eo ambany fitarian'ny fanahy masina zao andrenesantsika zao misaotra tsara f'Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary miondrika eto ianao ankehitriny mijery anay no ny alehibe ny araky ny alehibe ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary vonina ny anasoanay sady tena miteny aminay manokana amin'ny alalan'izao afatra zay renesinay eto izao indray apetraka eo ampelantananao ny teninao ianao no amploa bavasy ampitoetra ny teny ato ambavako ary anokatra ny fonay tsirairay avy misaotra anao afa manapolazaina indray aminay rehetra ianao voninahitra eo anao Andriamanitra dia raina mandrak'izay ny anaranao ary ianao fanahy masina ny tompon'izao fotoana izao ianao fanahy masina no mpitandrina izao asa izao ianao fanahy masina no hiteny amin'ny alalako ianao mamploa bava sy ampahery anay ka dia misaotra anao indrindra dia raina ny anaranao ary mena voninahitra ianao fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen amen. Alleluia. Dia faly indray isika manana izao fotoana tsika manitra kana ny filazana any amin'ny Facebook sy any amin'ny filazana lefaka any amintsika tsirairay avy dia izara androany mikasika ny amin'ny mahazava-dehibe indray ny vavaka mikasika ny amin'ny hery ny vavaka sy ny mahazava-dehibe ny vavaka eo anatrehan'izany dia te amerina kely mikasika ny amin'ny fampianarana zay efa nentina tamintsika teto tamin'ny heriny dia nozaraina tamintsika fohifohy mikasika ny amin'ny nazahoan'i Jesosy Kristy ny mpianany voalohany dia mivakitsika ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Jaonina toko voalohany manomboka amin'ny andinin'ny 5:30 dia ahitantsika ny amin'ny nazahoan'i Jesosy ny mpianany zay averina kely eto indray androany hoentina ampitsahivana antsika sy hoentina ampidirana antsika ny amin'ny antsoina hoe herin'ny vavaka izay hitondra fahasoavana eo amin'ny fiainantsika rehefa niaona tamin'i Jesosy Kristy Jaonina mpanao batisa sy ny mpianany roa lasy dia nanao fanambarany nanao filazana amin'ny Jesosy mpanao batisa teo anatin'izany fangelesany mpianatra roa lasy mikasika ny amin'ny fanambaranany amin'ny Jesosy izany dia natonga n'izy roa lasy mpianatra Jaonina nanapa-kevitra anaradian'i Jesosy nanapa-kevitra anaraka an'i Jesosy eo amin'ny fiainany fantatra izy ireo sapan'izy ireo teo anatin'ny fanambarany Jaonina fa io Jesosy io ilay mpamonjy ary teo anatin'izany dia tena tsapan'izy mirahalahy hoe mila n'io Jesosy io ny fiainany mila n'io Jesosy io ny fiainany
izay tia namafisina izany amintsika manatrika etondray any koa hoe ny fiainatsika ihany ko amin'izao fandalovatsika ty ambony tany zao dia mila marina an' jesosy mila an' jesosy ianao fa maninona ianao mila an' jesosy satria jesosy ilay voambara sy voalaza hoe ilay zanak'andriamanitra men'andriamanitra izao tontolo izao ka izay rehetra mino azy dia anana ny fiainana mandrakizay dia miala avy ao amin'ny fanjakany maizina ao amin'ny fanjakany mazava sy rehetra misy dia ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra ao aminy izay ny voasoratra dia mety nanamafisana amintsika rehetra androany fa tena mila an' jesosy ny fiainatsika mba hahatonga atsika anana ny fiainana mba hahatonga ny fahafatesana mba hahatonga ny fahatezeran'andriamanitra sy toetra ao amintsika dia mila isika amin'ny jesosy dia averiko indray mandeha ihany reto mpianatra jaona roa lahy reto rehefa nandria mikasika ny amin'ny jesosy nanapa-kevitra izy anaradian'i jesosy ny fahafatan'ireo io ilay mpamonjy ilay eo amin'ny fiainana ny manana an'io jesosy io dia zao zavatra mahafinaritra be tao anatin'izany fanambarany jaona izany sy fanapa-kevitra izy roa lahy mpianatra jaona reto anaradian'i jesosy izany any dia tsy mijanona etaetany sy ny fanapa-keviny anaraka an' jesosy fa o jesosy raby eo dia hoy jesosy adao avy fa atoroko anareo dia zao voasoratra hoe nanomboka teo dia nitoetra teo aminy ireto mpianatra jaona roa lahy reto nanomboka teo dia nitoetra teo amin'ny jesosy ireto mpianatra jaona roa lahy zay nanapa-kevitra anaradian'i jesosy ireo inona ny tena zavatra tia nampitaina amintsika ry havana ny zavatra tiana tena hoe horaisina ary manamora ny fampitana ny zavatra tiana hozaraina dia ny fiaraha-mitoetra averiko amin'ny fomba fiteny anankiray hoe ny fiarahana mitoetra no anisany tena hoe fomba angana indrindra hapety ny fampitana ny zavatra tiana mpitaina azonareo ve ampamora anafangana ny fampitana ny zavatra tiana hozaraina ny toetra tiana hozaraina ny faharetana tiana ny fitovitsa fomba faraina dia amin'ny alala ny fiarahana amin'ny toetra no mahamora ny fampitana izany amin'ny teny vazaha izy dia tiako adika tsotra hoe ny transmission ana passion ny transmission ana pensée idée dia amin'ny alala ny fiarahana amin'ny toetra no mety angana sy mora ny fanatanterana sy fampitana ny fampitana izany zavatra izany dia reto mpianatra ireto a natsapa sy nafantatra izany izy hoe tena misy zavatra tia no raisina avy ao amin'ny jesosy misy zavatra tia no azo misy zavatra tia ny ananany misy zavatra tena tia ny hoe ho lasa fomba fiainany ao amin'io jesosy io dia natonga azy ireo nanapa-kevitra hoe aiza ianao mitoetra jesosy io fa te hitoetra ao amin'izay misy anao izahay ry havana isika araka ny toriteny tamin'ny heriny fampianarana moa zay averiko dia no mpianatra jesosy fa tsy hoe akory ho kristianina fotsiny manana andratra fotsiny ao amina fiangonana na ao amin'ny asan'andriamanitra anankiray tsy natao hoe fotsiny tsika olona mpiambina isaky ny alahady fa natao lasa tonga tena mpianatra ary mazava ho azy fa raha toy isika tena teo mpianatra ny fomba angana indrindra sy tsara indrindra anafangana apety ilay fandraisatsika ny toetra tiatsika ho azo ny zavatra tsara tiatsika ho azo amin'ilay mpampianatra dia ny miara mitoetra aminy alleloia dia zaraina amintsika izany androany hoentina namafisana hoe raha misy fomba fiainan'i jesosy anankiray voalohany zay tena hoe tsara ianaratsika tsara raisitsika tsara laitsika tahaka tsara tena hoe intégretsika amin'ny fiainatsika adoptetsika fomba fiainan'i jesosy anankiray voalohany tena tokony ho raisitsika no lasa fiainatsika dia ny fiainam-bavaka jesosy amen ny fiainam-bavaka jesosy no anisan'ny fomba voalohany fomba anankiray tena hoe tokony tena iritsika fatratra ho raisitsika eo amin'ny fiainatsika ho lasa ihany koa fiainatsika ary tena hoe
anaraka atsika arahantsika eto amin'izao fiainatsika ety ambonin'ny tany izao. Inona moa ny antsoina hoe vavaka? Ny antsoina hoe vavaka dia firesahana amin'Andriamanitra. Miresaka amin'Andriamanitra ny atao hoe mivavaka. Haitsika rehetra angamban'izany. Kanefa androany dia tiana averina sy tiana mafisina izany hoe izany firesahana amin'Andriamanitra izany dia napetraka Andriamanitra mihitsiny. Tena hoe fomba iray ifandraisantsika amin'ny sy raisantsika amin'ny ahatonga antsika ho tena tahaka ny fampam-boaloboka izay miray amin'ny fototra. Rehefa fanty fiainana Kristy ny amin'ny fiainan'ireo izay manana dia azy, mikasika ny amin'ny fiainan'ireo izay mpianany tokoa, dia anisan'ny fanoharana nataony Jesosy Kristy, noraisiny Jesosy nentina nampianarana sy nampitaina azahoana kristianina an-tsaina mikasika ny amin'ny fifandraisany amin'ny Jesosy, dia nanao ilay fanoharana anankiray Jesosy haitsika rehetra mikasika ny amin'ny foto-boaloboka sy ny voaloboka. Dia hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 5:20 hoe izany foto-boaloboka ianareo misampany, raha miray amiko ianareo Jesosy, raha miray amiko ianareo dia ho velona, hamokatra, hamobe. Raha miray amiko ianareo zany dia azo lazaina, azo adika hoe izay no atonga anareo tena hoe anana ny fiainana, izay no atonga anareo ho velona, izay no atonga anareo ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia nefa raha tsy miray amiko kosa ho ianareo ho Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona, tsy mahay manao na inona na inona misaraka amin'Andriamanitra, tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra isika, tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy miray amin'ny Jesosy, raha misaraka amin'ny Jesosy, raha tsy mamela ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainatsika isika, dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, tsy mahay manatanteraka izay tena ao am-pon'Andriamanitra. Izao fiangonan'Andriamanitra izao dia tiako mafisina be, tiako averina ihany hoe Jesosy ny tompony izao asa izao, ary ny fanahy masina no mpitandrina voalohany an'izao asa izao. Amen. Tsy mahay manatanteraka ny sitrapony fanahy masina isika, tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika raha tsy miray amin'ny Jesosy, raha tsy mafy, tena mafy ny firaisantsika amin'ny Jesosy. Dia eo anatin'izany tiana averina amintsika indray hoe ny fitoerantsika ao amin'ny Jesosy, ny faneketsika hitoetra hianatra eo amin'ny Jesosy Kristy no anisany firaisana voalohany izay andrasan'Andriamanitra sy takian'Andriamanitra izany fitoerana amin'ny Jesosy firaisantsika amin'Andriamanitra izany. Dia mahery mihoatra noho izany ny vavaka. Ny vavaka dia tena hoe mahay mampitsimbadika ity zao tontolo izao ity miery mivavaka ataon'olona anankiray, ataon'olona maro ny fiasan'ny fivavaka ny marina hoe ten'Andriamanitra, maro ny ten'Andriamanitra, dia mahery indrindra hoentin'Andriamanitra any olona izany hoe tena mahery no ny rehetra misy ety amin'ity zao tontolo izao ity miery mivavaka. Ny fototsy ny fifoazana ihany koa eo amin'ny fiainam-panahintsika sy eo amin'ny fiainam-piangonana raha tsy mivavaka isika dia mosarena ny fanahintsika, malemy sy lasa malemy fanoratenantsika ao an'Andriamanitra. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu 5:20 nanao fanoharana mikasika fitaiza ireto virjine 10 dia hoy Jesosy tamin'ny farany mantsy azy ireo hoe tsy fantatra akory ianareo inona ny solika fitaiza. Ny vavaka ny solika fitaiza, ny vavaka dia tena hoe solika hitaizana, mitaiza ny fiainam-panahintsika, mitaiza izao fanoratenantsika ao an'Andriamanitra izao. Aina ho an'ny fanahintsika ny vavaka, tena hoe solika mitaiza ny fanahintsika eo ny fanorantsika tena ao an'Andriamanitra. Dia mazava ho azy fa raha tsy mahery ny vavaka isika, raha tsy tsara ny fiainam-bavakantsika, dia hoy koa Jesosy amintsika any antarany na amin'izao fiainantsika mandalo ety ambony tany izao ihany aza, dia ilaza koa Jesosy rehefa tsy manana solika fitaiza isika, rehefa tsy tsara ny solika mitaiza ny fiainam-panahintsika, dia hoy izy hoe tsy fantatra akory ianareo, tsy fantatra. Be dia be ny olona riavana ety ambony tany milaza vavaka betsaka ny olona mafantatra hoe kristianina, misy olona tena vonona miady mihitsy raha ohatra izy ka ataony hoe ianao tsy kristianina, ianao tsy vavaka, dia manaiky mihitsy izy miady anohitra izany. Misy koa ngamba ny olona mety ohatrany hoe tena izany no ataony
ataony zava-dehibe sy reharefa tsy hoe koa hoe titre tiany hoentina fotsiny zavatra mampalahelo anefa dia izao tsy izy rehetra miantso an' jesosy hoe tompokotompoko no hiditry ny fanjakan'andriamanitra fa izay manao ny sitrapony ray izay manao ny sitrapon'andriamanitra izay manao ny sitrapony ray ho jesosy izany no hiditry ny fanjakan'andriamanitra ary zay rehetra manao tompokotompoko tsy izay rehetra manao tompokotompoko no akasitrahan'andriamanitra betsaka ho jesosy sy amin'izany andro zany olona hiteny hoe izay efa namoaka demoniata amin'ny anaranao izay efa nivavaka ho any marary izay efa nitolo ny filazantsara izay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao fa rehefa any amparany izy ireny hoy jesosy betsaka no angasy azy eo anatrehan'ny lanitra hoe zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao inona no mahatonga izany toe-javatra zany mety iseho rehefa tsy manana solika fitaizan'ny kristianina rehefa tsy manana solika fitaizan'ny mpino mivavaka misoliky mitaizan'ny fanahintsika alleloia mivavaka dia misy heriny lehibe eo amin'izao fiainantsika mandalo ety ambony tany zao ilaitsika ny mahery mivavaka ilay ny fiainam-panahintsika fa ilay ny fiainam-piangonana mihitsy ihany koa betsaka ny olona mahatonga azy tsy mahery mivavaka mahatonga azy malaina mivavaka mahatonga azy kamo mivavaka tena mandositra vavaka mivavaka maharitra be dia be kristiana mandositra izany atao hoe fivavahana maharitra fivoriam-bavaka fa raha ohatra ka fiderana fotsiny an'andriamanitra natao am-piangonana tsy misy tena hoe fiarahana mivavaka tena fitadiavana marina an'andriamanitra maharitra dia mety aminy fotoana toy izany fiderana an'andriamanitra fiderana kely fandrenesana ten'andriamanitra filazana dia mety amin'ny trano mabebahoaka ny olona ao am-piangonana izany kanefa androany dia tianao fantatritsika hoe tsy izany ihany ny zavatra tadiavan'andriamanitra fa tiany tia hita andriamanitra amin'izao andro fiainantsika zao olona mitsangana olona tena mijoro tena hoe olona haritra hivavaka tia hivavaka mahery mivavaka satria ilain'andriamanitra riavana mivavaka ataontsika amen ilain'andriamanitra mivavaka ataonao ilain'andriamanitra io vavaka sandritsika io ary izany noentina nampaherezana atsika hatramy voalohany hoe ny fiainam-bavaka jesosy mihitsy no natao hianaratsika amen ny fiainam-bavaka jesosy mihitsy no natao tena hoe hodiniatsika kaiky dia tena hianaratsika dia hitoetra eo amin'ny mihitsy isika hianatra izany fiainam-bavaka n'izany amen alleloia dia izany no anisany anankiray hozaraina eto zany zao anomizako azy jesosy kristy fonisy dia nandalo resaka nivavahana izy fantatritsika hoe nandeha nitety tanàna sy nivohitra jesosy nanao fitorian'ny filazantsara fitorinany amin'ny fibebana nampianatra tenin'andriamanitra nanao asa soa any amin'ny asan'apôstôly toko 10 ka ny andiny 7 dia hoy ny voasoratra hoe nosoran'andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery jesosy ka nandehandeha nanao soa alleloia nandehandeha nanao soa nanasitrana ny marary nanafaka nampahorian'ny heriny nampahorian'ny devoly nanafaka ireo zay voafatiky ny herin'ilay ratsy ny tena tiana tenena ao anatin'izany dia zao tsy olona ny croise les bras fotsiny jesosy nanana fotoana galabina be ka normal ndany fivavahana azosika ve ny zavatra tiana pitay jesosy dia olona tena occupé toute la journée teo amin'ny ireo asa fanompona maro samihafa zay nanasoavan'ny olona arabelona taminy sy nanatanteraka ny tany sy namonjy ny very ary nandeha nanirava ny asan'ny devoly nampimarina na dia teo aza nefa izany asa mandraraha tsy maintsy nitanterahany jesosy izay fantatritsika rehetra ao anatin'ny filazantsara efatra asa lehibe asa be dehibe zay nataony ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny jaona hoe raha hosoratana daholo ao anatin'ny boky ny asa mahagaga nataony jesosy zany hoe ny asa tsy manapataperana nataony toute la journée isanandro dia tsy omby ny boky zay anoratana izany na dia izao tontolo izao asa azonareo hoe tiana tenena hoe tena olona ny asa mafy jesosy na dia tongotra lavitra be na dia tongotra tanàna lavitra be ny enanenany azonareo hoe nitety tanàna sy nivohitra namaly olona ny fanehitra tamina demoniaka asa mafy zany
Masinareo la efa namoaka demônia fa mamoaka demônia sasa moramora tena hoe mieriny rano Jesosy sy mieriny anaran'i Jesosy sy ny fahefana avy amin'ny Jesosy no mpiaritsika sy ampiasaitsika fa tena tsapa sy mihitsy koa misy heriny tena mihitsy koa atota ao satria mifanandrina mifanehatra amina fahavalo izay mandatsy andeha mandatsy ivoaka azonareo asa mafy miasa izay nataon'i Jesosy izay tonolona koa ho asa tena ho ataontsika ety ambonin'ny tany amena izay mino Jesosy ny asa tokony ataony keo ary ianao asa lehibe noho izany aza izy satria izaho makany aminay amena asa mahafinaritra izany asa mafy fa asa enimboninaitra ary tena asa ho ampon'ray halleloia dia na dia ny asa toy izany aza Jesosy araka ny zavatra ny zaraina hita tamintsika dia hita nefa hoe nanana fotoana betsaka koa Jesosy nandany fotoana tena hoe nametsaka koa Jesosy tao amin'ny fiainan'ny vavahana Jesosy zany ny olona voalohany indrindra azo lazay tena nahazo tsara inona izao ihany ary tsy maina inona na inona raha misaraka amin'ray fambarany mihitsy koa zany zavatra nampianariny sy mitoriny raha izay ihany izy dia tsy maina inona na inona ary raha misaraka amin'ray ary dia tsy maina inona na inona ny asa izay ataoko dia tsy afaka fahasan'ray noho izany dia mila Jesosy fantany ary tena milay ary nekeny ary tena tiany nakamamy ny nandany fotoana betsaka ny ivavahana satria fantany hoe izany fotoana ivavahana izany no fotoana ifandraisany amin'ilay ray izay maniraka azy ifandraisany amin'ilay ray izay manana ny rehetra ataterany ny sitrapon'Andriamanitra sy anatanterany ny famonjena sy fanafana reo olona maro ao amin'ny Matthieu 4 dia any amin'ny filazantsara hafa ihany koa voasoratra fa milohany nanaovan'i Jesosy ny asany dia nanokana fotoana 7 andro sy 7 alina ny fadianana any tanterany izany marina fa tsy zavatra hoe mora zany atao hoe tsy mihinan-kanina 7 andro zany tena marina mbola ny fadianana teo anatrehan'Andriamanitra fa ny andro vitsivitsy efa ny fadianam-pana dia tena tsapako sy eloko mihitsy tsy zavatra mora ary tsy zavatra tena hoe tsotra ny manatanteraka izany fa Jesosy Kristy no ny etaetany sy no ny faniriny fantatra hoe iray amin'ilay Andriamanitra ray ary anatanteraka ny sitrapony dia nanaiky Jesosy nitokana nitady an'Andriamanitra tao anatin'izany vavaka nataony izany nitokana nitady ny sitrapon'Andriamanitra nangataka ny fanafian'Andriamanitra ny heriny nangataka n'Andriamanitra omba azy nangataka n'Andriamanitra hitarika azy ampiseho ny heriny hiseho amin'ny fomba mahagaga dia nitokana Jesosy hoentina mihona amintsika izany hoe zavatra azontsika ianarana koa izany amin'izao andro iainantsika izao amen tena natao sika hifadianina ry havana ny fifadikanina tena hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra tian'Andriamanitra koa tanterahantsika ary tena asoa ny fiainantsika tenan'Andriamanitra iasa efa hitatsika izay efa nyrenesy ny sofintsika rehefa mifadianina isika dia mampangina kinofo ity izay miantsoantso andro manalina kinofo ity araka ny ten'Andriamanitra any amin'ny Galatsiana hoe nofo manohitra ny fanahy manohitra ny nofo tsy mety amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary raha manaraka ny nofo isika dia fahafatesana ny hafarany izany nofo tia nalazaina tsy hoe courtisara hoe maranty ny lokony tsy dia tena izay loatra azonareo ve fa rehefa le mifadiana isika tsy mihinan-kanina dia anisany miaritra kortsika ty miaritra ao anatin'ny fifadikanina fa tena marina ilay toetratsika teo aloha ilay adama taloha izay filazany ten'Andriamanitra azy ilay isika nateraky ny nofo sy ny rà fotsiny iny no ampanginitsika anaiky sy akatohan'Andriamanitra mandritra ny fifaditsika aminy azonareo ve le izy ampandikitsika itady ny sitrapon'Andriamanitra anaty ny fitarian'ny fanamasina izay atao ao anatin'ny fifadika atsika bebe-pony sitrapony mitady ny fanahy masina izay atao ao anatin'ny fifadikaniny miandry an'Andriamanitra izay atao ao anatin'ny fifadikaniny dia mivavaka isika ao anatin'izany mifadianina izany tsy mihinan-kanina moa ny atao hoe mifadianina fantatritsika moa fa ohatrany mba tianaverina fotsiny hoe tsy mihinan-kanina vetikanina isika fa misotro rano fotsiny ohatra tsara ny misotro rano za dia ny conseiller atsika hoe tsy fadianina tsy misotro rano zany
fa natao isika sotro rano tsy misy maratsy ny tena marina ny fisotrotsika rano dia mampadio ihany koa ny vatatsika mampatsara ny fonctionnement ny ao anatintsika ny organe isan-karazany ao amin'ny tenatsika dia mapety ny tenatsika en tant que corps fa tena ihany koa hoe sitrapon'Andriamanitra tsy misy manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ny fisotrotsika Kristy sy mivavaka milohan'ny manao ny asan'Andriamanitra dia tomona sy ampahirezana isika mifadianina ihany koa mifadianina eo anatrehan'izao fanolorantsika tena ho an'Andriamanitra fantofotsika n'Andriamanitra izao dia tsy hoe mifadianina fotsiny Jesosy fa ato amin'ny Marka toko voalohany dia ny andinin'ny faha 10 dia zao ranalina koa Jesosy dia nivoaka nakany an-tany foana baka tany ny fomba ranalina koa Jesosy tsy indray mandeha ihany fa indray moa ny voasoratra hoentina ampisehoana antsika zany hoe teo amin'ny fiainany Jesosy dia ny fomba ranalina ivavaka fomba ranalina hitady an'Andriamanitra hitoetra indray eo anatrehan'Andriamanitra antany ny sitrapony angataka ny otafiana ny heriny angataka ny herin'ny fanahy masina dia ny fomba ampahiresana hotsika tena hoe alohany anaovantsika ny journée atsika alohany anomboantsika ny fiainatsika dia tena tsy misy tsara mihoatra noho izany hoe vavaka no anomboantsika azy amen vavaka no anomboy ny fiainanao vavaka no anomboy ny journée anao dia tahaka ny mametraka n'Andriamanitra ho voalohany eo fiainanao izany ianao rehefa Andriamanitra ravana nametrahanao ny fiainanao voalohany apetraka ao amin'ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanao dia petrapetraka amin'ny plasiny koa ny zavatra rehetra halleloia rehefa mahazo ny toerany tsara eo amin'ny fiainanao Andriamanitra eo amin'ny plasy tokony misy azy dia aka ny toerany daholo koa petrapetraka amin'ny toerany avokoa ny zavatra isan-karazany ilain'ny fiainatsika ampahirezana atsika izany hoe mifoaza marainalina mivavaka amen eto Eropa moa dia ohatran'ny anisan'ny fandriky ny devoly zay tsapako na eo amin'ny fiainako azy ohatran'ny hoe alipandry ny olona alipandry no ny antolomaso ohatran'ny hoe isan-karazany dia amin'ny alina mbola raikitra amin'ny Facebook ho an'ny olona zay lava resaka dia amin'ny alina avy miasa vao mamita ny resaka azonao hoe dia zany anisan'ny fandriky satana hoentina mitena ilay fiainam-bavakantsika maraina dia maraina lasa tsy tafafo maraintsika mavesatra be tsika ny foa lasa ohatran'ny sy régulier ny fifoazantsika maraina mivavaka fa androany tena tia napetraka amintsika indray hoe mitoera mianatra eo amin'ny Jesosy ary dia hotsapanao hoe ny fiainam-bavaka Jesosy izay nahatonga azy dia amin'ity zao tontolo zao itiananao asa lehibe sy asa mahagaga dia tena fiainam-bavaka natao ianaranao natao mampiaranao eo amin'ny fiainana natao toy isika ifo marainalina amen inona moa ny atao ny fo marainalina ny fo maraina mbola maizimaizina ny fo maraina kanefa mbola maizina ny andro ny olona mbola matory ny olona mbola tsy mifo dia mifo ianao ny fo marainalina mivavaka amin'izay fotoana izay nataonao amen dia anisan'ny zavatra hita ihany koa eo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy hitantsika atao amin'ny lioka toko fahaenina dia ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia ahitantsika hoe Jesosy koa dia niatory ny vavaka hitanareo izany io fiangonana rehetra izay manao organisation hoe alim-bavaka fiarahana mivavaka fiaretatory mivavaka fifoazana maraina mivavaka tsy hoe kory organisation fotsiny tia mataterana ampitomboana ny activité ao anatina fiangonan'Andriamanitra fa androany averina amintsika rehetra hoe Jesosy mihitsy no niatory ny vavaka koa teo amin'ny fiainana niatory ny vavaka Jesosy mandra maraina hoy voasoratra lioka toko fahaenina ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo dia izany mahatonga antsika ampahirezana koa anaiky atory ny vavaka izany mahatonga ny fiangonana mamboatra ihany koa fotoana matetika moa dia zoma alina nanaovantsika ny fiaretatory mivavaka le miatory mandra maraina fa fotoana izay hanomezan'Andriamanitra antsika fanamanao izany dia raha isika naiky atory vavaka izany ny sitrapon'Andriamanitra amen
dia hitatsika zany fa jesosy kristy ny arotoro ny vavaka ny fomaranalina ny fady amina fa voasoratra iny be dehibe miverimberina ihany ko izay fantatra hoe tena fiainany mihitsy a dia inybetsaka jesosy no mitokana ilay mivavaka any atendrombohitra rehefa avonanao ny asan'andriamanitra namanany olona tsy midimy arivo izy ohatra dia noravany ny vahoaka hoe n'andriamanitra noravany ny vahoaka ary dia nalefa ny mpianatra nipita ny rano hoe ry apita dia rehefa vitan'izay asa rehetra zay dia lasa izy mitokana tany atendrombohitra mitoetra rery teo mivavaka azo re ve le tena hoe fiainam-bavaka jesosy zany a tena hita mihitsy hoe mivavaka tena hoe raha misy olona anankiray na fantatra sy nahatsapa aminay sy niny ny antsoina hoe ery mivavaka sy ny vavaka dia joany atsika zany tiana ho azotsika zany hoe tsy zavatra natao haingitrangitra fotsiny zany mivavaka izany fa natao tena ho tsapanao androany ilainy fiainanao ilainy fiainanao ilainao manokana mihitsy amen na miresaka amin'andriamanitra hoe amivavaka dia inona ary na zavatra olazaina mandritra izay vavaka izay mandritra ny vavaka adiny ray hosika hoe le adiny ray lava be dehibe zany mahatonga olona tena hoe mandositra fivorim-bavaka satria tsy tan'izay olazaina mandritra n'le fivorim-bavaka lava be dia androany a tehana zava amintsika kely a mikasika ny amin'ny antsoina hoe mikasika ny amin'ny taberna kely izay anisany endrika anankiray a endrika mampiseho amintsika ny amin'ny zotra ny vavaka zotra ny vavakantsika atonga tsika ahafantatra manomboka an'io hoe inona ny zavatra azotsika lazaina zavatra tokony ataotsika ao anatin'ny vavaka atonga tsika haharitra ny vavaka amen taberna kely iny atao hoe taberna ny taberna kely dia karazana lay karazana tanty asinareo tanty mihitsy fa tsy karazana hoe karazana tanty izay nasain'andriamanitra namboariny mosesy ny tena marina rehefa nanafaka ny zanak'israely avy any amin'ny tany Egipta andriamanitra nanafaka ny zanak'israely teo ambany fanandevozany Egiptiana noety no any amin'ny tany Kanana reto zanak'israely reto ary nafany sy novonjeny mba tonga azy ireo iadore an'andriamanitra anompo an'andriamanitra dia nandidika ny mosesy andriamanitra nampiseho tamin'ny mosesy hoe asehoka ianao ny amin'ny endriky ny antsoina hoe taberna kely dia io taberna kely io nofonenako eo anivony zanak'israely azonareo dia nasehon'andriamanitra tamin'ny mosesy ny endrik'ilay taberna kely tena hoe zao hatramin'ny refo ny fitrana sy atao anatin'izany rehetra zany hatramin'ny antsipriany refo azany hoe taberna kely a tena hoe nasehon'andriamanitra tamin'ny mosesy zao io hitanao maso izy io tao anatin'ny vavaka natao mosesy tany atendrombohitra no nanehoan'andriamanitra izany dia rehefa nasehon'andriamanitra nitanterahany zanak'Israely ho atsangany zanak'Israely sy mosesy ny taberna kely a dia ny zavatra hita voalohany eo amin'ny kianja ivelany zay ny anatsotsika azy a kianja ivelany zany hoe rehefa manomboka miditra ao amin'ny taberna kely ny zanak'Israely ny mpisorona dia ny zavatra hita voalohany eo zany mbola mety ohatra hoe tsy azo sikatsaina moa le izy fa mety azo sikatsaina ihany keo fa nanao boky boky zay hozaraina amintsika moa mampiseho ilay sary dia mampiseho ilay fanazavana mikasika ny amin'ilay izy dia ho azotsika mazava izy rehefatsika lay sary fanazavako zao hoe lay taberna kely ny tena marina dia lay trano lay izay nataon'andriamanitra ionana amin'ny zanak'Israely ao no alehan'ny zanak'Israely hanompona an'andriamanitra iadorena an'andriamanitra anaterana fanatitra ho an'andriamanitra ao amin'ilay taberna kely dia amin'ilay voalohany indrindra hoe raha vao manomboka miditra ny vavahady ny varavarana miditra ao amin'ny kianja n'ilay taberna kely dia inona zavatra hita voalohany misy ilay altara fandoroana fanatitra zay ny hita voalohany altara eo ampovoan'ny kianja altara le
lehibe anankiray zay resy avy amin'andriamanitra nanaovana azy a altara fandoroana fanatitra. Inona ny fanatitra hodorana eo ambon'io altara io. Andriamanitra rehefa miantso ny zanak'Israely anompo azy dia nampafantarin'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe ny tena marina mila fanatitra Andriamanitra hatonga ny fahotantsika sy ny fivilianatsika, mahatonga ny fahotany zanak'Israely sy ny fiviliana ny zanak'Israely afaka ny ovovela, afaka ny azo famelana. Dia izay mahatonga ny hoe raha vao miditra eo amin'ny taberana kely ny zanak'Israely ny mpisorona tsy mahindra fanatitra torana. Alatsaka eo ny ranon'ilay biby izay atolotra ho fanatitra dia aorianan'izay torana eo ny tenan'ilay biby manontolo ho fanatitra eo anatren'Andriamanitra ho famelana heloka. Halleloia. Sary sy endrika daholo izany hoentina anehoana amintsika ilay Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana fanatitra ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra mitondra ny fahotantsika. Ny fanatitra tamin'ny andro ny zanak'Israely no nentina nitondrana ny fahotana, nentina nanaronana ny fahotana. Dia ny ranon'ireny biby izay novonoana teo ambony altara ireny no voasoratra hoe nanadio ny heloko ireo zanak'Israely ireo izay endrik'ilay Jesosy Kristy nalatsaka kony rany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Amen. Ary ny rano Jesosy zanany no manadio azy, manadio antsika ho afaka amin'io rehetra. Nana tamin'ny fahotantsika sy ny helokontsika. Endrik'ilay Jesosy izay maty teo ambony hazo fijaliana nandatsaka ny rano. Ilay altara hita voalohany eo amin'ny tabernakely. Dia ny hevitra izany rehefa zany isika hivavaka ho an'ny olona izay tena hoe te hitady an'Andriamanitra tokoa ary tena mitady an'Andriamanitra ao anatin'ny mivavaka dia natao izy andalo eo amin'ilay altara no voalohany. Alleluia. Inona ilay altara? Ilay Jesosy tsika izay maty teo ambony hazo fijaliana. Dia rehefa tonga eo amin'ny altara tsika miditra eo amin'ny tabernakely anatona an'Andriamanitra, tonga eo amin'ny altara, inona no ataontsika eo ao anatin'ny mivavaka? Misaotra an' Jesosy isika, matsiaro isika ilay tenan'izay natolony, matsiaro isika ny amin'ny hazo fijaliana, matsiaro isika ny amin'ny rano izay nalatsaka, matsiaro isika ny amin'ny tenan'izay torotolonina no potehana no kalavasina nitsivy amin'ny telopolo. No montsamontsanina tahaka ilay teo amin'ny lara fanatravodorana, no montsamontsanina koa Jesosy. Alleluia. Dia izany no hotsarovatsika amin'ny fotoana voalohany anatonatsika n'Andriamanitra. Dia misaotra azy isika eo, misaotra Jesosy eo ny amin'ny ranao izay nalatsaka famelana ny heloko rehetra. Azonareo ve ozy ny olona inona foana no lazaina ao anatin'ny vavaka meriverina foana ve? Zay zavatra zay. Raha tanisainao daholo ary tena tokony ho tanisainao manomboka amin'izany. Amen. Ny tena tokony ho tanisaintsika isan'andro na isan'andro ary inona no maratsy izany taomina mihitsy isika tena hoe atsiara ilay fanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy sy ny tena ny fanavotana antsika. Dia izay ny ataontsika ao anatin'ny vavaka rehefa natona n'Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny ranao izay nalatsaka, nanadio ny heloko rehetra, nanadio ny tsy famarinako rehetra, nanadio ny fahotako rehetra. Ny ranao Jesosy no rava, ny ranao nandrava mihevitra mampisarakasy ny ray mahatonga ankehitiny afaka manatona seza fiandrianan'Andriamanitra ny fasahiana. Dia misaotra azy isika eo, matsiaro izany isika eo, mitanisa isika izany fiahoriana ny aretany izany, zava-dehibe izany. Raha tsy isika kristiana mitanisa izany, iza mitanisa izany intsony koa. Ary raha tsy isika mitanisa izany, amin'ny fomba ahoana no mahatsiarovantsika miasarobidin'ny famonjena, amin'ny fomba ahoana no mahatonga antsika tena hoe anao zava-dehibe ny famonjika
ny tena marina noho ny vilianatsika tsirairay avy teo anaty an'Andriamanitra voasoratra hoe samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra kanefa nataon'i Jehovah niatsa tamin'ny avokoa izany. Alléluia. Ny tena marina ny sentence de mort, ny sentence de mort tsy mahazinareo hoe vokatry ny fahotana, vokatry ny faratsiana, vokatry ny fanety sy miala fa natota tamin'i Jesosy dia tsika no afaka. Azonareo ve le izy ilay fanasaziany fahotana noho ny fivilianantsika amin'Andriamanitra, noho ny fahotana nataontsika, ny ratsy nataontsika tamin'ny ten'Andriamanitra tsy miala kory zany fa natota tamin'i Jesosy Kristy. Azonareo hoe tsika zany lasa hoe afaka zay no mahatonga ny Baiboly miteny hoe no amarinina isika, no amarinina maina koa noho ny finoana. Alleluia. Vokatry ny finoana izany asa famonjena izany dia tiana izany ho tsarovantsika ao anatin'ny vavaka. Amen. Tsy hitanao zay olazaina ka maninona fa zay no tany saina sy olazaina. Alleluia. Ary zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga n'Andriamanitra nanao sary ny tabernakely tahaka izany fanazavako izany dia tian'Andriamanitra ho zava-dehibe amintsika. Isaky ny manatona n'Andriamanitra ny fanatitra izay nataon'i Jesosy dia ny tenany izay natolony atonga atsika dia eo isika mahatsiaro ny amin'ny rano Jesosy namelamelokitsika ny amin'ny hazo fijaliana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijaliany Jesosy zay nahavoaomby ity tenako ity raha ny amin'izao tontolo izao, ary nahavoaomby izao tontolo izao koa raha ny amin'ny tenako. Ny hazo fijaliany Jesosy no nentina nampiariariany Jesosy Kristy hoe natota tamiko daholo izay ny fahatezeran'Andriamanitra rehetra sy ny faratsiana satana, ny fahatezerana satana, ny faromotana, ny ara-tsitotra rehetra natota ny zakay teo ambony hazo fijaliana. Azonareo ve dia nibetaka mihitsy angamba satana hoe voa maty io ilay laza azo zanak'Andriamanitra. Fa ny tena marina ilay nanekeny niaritra teo no hery lehibe manafika atsika amin'ny fahotana sy amin'ny faratsiana rehefa mino azy sika, satria rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ravatsy foana teo amin'iny hazo fijaliana nanomboana azy iny, nieriny ny fanindronan'ny iota. Amen. Nieriny ny fahotana. Alleluia. Dia izany mazava-dehibe ny hazo fijaliana. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Kolosiana hoe teo nanehoan'i Jesosy sy amiariary ampabe maso en spectacle hoy izy any amin'ny teny vazaha. Ataontsika vakina ilay tenin'Andriamanitra Kolosiana 2 dia vakiko eto amin'ny 5 faha efatra ambin'ny folo dia izao no vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary novonoiny ny soratanany didy zay ny ampangatsika dia nesorony tsy eo mihitsy izany ka nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Alleluia. Azonareo ve ny soradanany didy zay ny ampangatsika, ny didy rehetra miampangatsika, ny didy folo, ny ampangatsika ny didy folo hoe nandainga ianao, jangajanga ianao, namono olona ianao. Azonareo miampangatsika isan'andro ny didy folo, zay ny asan'ny didy folo miampangatsika. Dia hoy ny voasoratra hoe tamin'izy nomboana teo ambony hazo fijaliana netiny teo daholo, netiny teo daholo soratry ny didy folo zay miampanga azy, miampangatsika hoe namono olona, nandainga, netiny Jesosy teo ambony hazo fijaliana izany. Azonareo ve rehefa nomboana iny zany Jesosy asa raha sika izy rehefa nomboana zany Jesosy dia satana en fait tena hoe nanatota tamin'i Jesosy daholo ny faratsitsika rehetra natota teo amin'ny teony. Azonareo natota ny satana teo aminy enao milaza fa zanak'Andriamanitra mpandainga ianao. Azonareo ve nety nizakay Jesosy daholo zany rehetrarehetra izany. Ohatra zay hoe mpandainga zay moa fa tiako azysika hoe misoratana ny biby rehetra zay miampangatsika dia nomboana teo ambony hazo fijaliana niaraka tamin'i Jesosy. Dia hoy ny voasoratra ka nomboana tamin'ny hazo fijaliana ary nesorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Hitanareo ny domination satana mihitsy izany sy ny fanapahana sy ny fahefana zay nananany satana
tamin'ny alalany namekeny jesosy nombona teo ambony azo fijaliana no nanombotana izany teo am-pelatana Satana natota teo amin'ny Jesosy miserindray ratsy rehetra. Alleluia. Dia izany hoe tampisahivana antsika hoe na dia izay fotsiny ara-dia tena hoe efa minitra firy no laninao raha ohatra ianao ka hisaotra an'Andriamanitra sy atsiaha mikanisa izany asa rehetra fanavotana nataon'i Jesosy izany dia natao isika andaly eo amin'ilay altara fandoroana fanatika hodorana eo apototry ny azo fijalian'i Jesosy izany raha dito atonga atsika tena afantatra sy atsapa ny asarobidiny izany famonjena sy fanavotana nataon'i Jesosy izany ary atonga atsika anana ilay firaisana marina amin'Andriamanitra tsy azon'ilay ratsy ampangaina intsony. Amen. Inona moa no anisan'ny ny faniketika azy apanga izay ny fahombiazana azy mbola averatsika izy apangatsika dia toerana izy zay na resy izy zay efa mandalo amin'ny altara fandona fanatitra hodorana isika eo isika mahatsara hoe rava ny fiatambanana rehetra efa nombola teo ambony azo fijaliana izany dia natao tany saitsika izany. Amen. Natao tany saitsika izany raha tanisa izany fotsiny isika mahatsiaro izany dia ho hitanao hoe efa minitra maro ny lasa. Alleluia. Tsy hoe koa atonga minitra maro lasa fotsiny koa fa natao fantatritsika sy azontsika androany hoe zavatra natao hotsarovatsika mandrakariva sy ho tany saitsika ho zava-dehibe amintsika izany. Amen. Raha isika ireto no atao hoe latsaka tarian-davaka tena mangitrikitsika ny lavaka misy atsika ohatra dia iny fa azonareo ve fa misy accident na fiara ohatra dia latsaka ry anatiny iny ty lavaka mantsana ritsika dia miatsoatsika miatso vonjeo e dia misy olona mandalo fa ohatra ny tena sarotra be le toerana misy atsika dia mandalo fotsiny tsika amin'izay hevitra atao amonjena atsika fa raha misy kosa anankiray mitsatoka dia mijanona mihevitra ny amonjena atsika dia manao manolotra ny ainy amonjy atsika ao anaty lavaka azonareo hoe asorony tsy fantatry ny akanjony ataony fatra idinany any ambany any amonjy atsika any ambany any ny ainy no atolony amin'izay fotoana izay amonjena atsika avitra avy ao isika maniatsana tena nangitikitrika naharary na mpijaly atsika za milaza aminao afa manomboka eo zavatra ho tatarainao amin'ny androm-piainanao rehetra zany zavatra nataon'izany io zany tsy ho adininao ho tatarainao azonareo hoe tena mihoatsiarovanao teo tany sainao dia tsy mana ve mihoatra noho izany ny amin'ny amonjeny Jesosy atsika nanolorany ny ainy sy ny tenany ho famonjena atsika natao izany ovatsika hatrany atsika foana voninahitra an'Andriamanitra izany. Amen. Alleluia. Dia rehefa isika miala eo amin'ilay fanatitra fanaterana fanatitra altara fandoroana fanatitra hodorana dia mandroso isika ao amin'ny tranon'ilay fianana ao amin'ny taberna kely dia ina indray zavatra manaraka misy ilay antsoina hoe tavy varahina ngezabe. Io tavy varahina io dia misy rano feno rano ao dia inona nanaovanan'io idiovany mpisorona alohan'ny idirany ho atsy amin'ny efitra masina mandalo eo mpisorona dia midio eo izy arona sy ny zanany alohan'ny idirany ao amin'ny fitoerana masina dia rehefa tonga eo amin'ny tavy fidovana isika dia inona zavatra ataontsika ao anatin'izay midio koa isika eo anatrin'Andriamanitra dina ianao Andriamanitra no manakena mea fo vaovao mehoany fo vaovao azonareo ve natao isika eo amin'ny tavy fidiovana tavy fanasana hitafy ilay toetra vaovao. Amen. dia anala sy anombotra ilay toetra taloha. Alleluia. Azonareo ve any amin'ny Kolosiana any amin'ny epistily ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe koa dia tafio toetra vaovao ary esory aminareo koa izao rehetra izao esory aminareo ny toetra teo aloha. Azonareo tena hoe misy zavatra zany natao mihitsy hoe tsika mambavaka tononitsika angatahtsika ambaratsika ho lazaitsika
dia hoy zany ten'andriamanitra ohatra fotsiny ity atao amin'ny Kolosiana vakitsika Kolosiana toko faha 3 dia ny andinin'ny faha 8 ohatra anankiray ity dia hoy izy voasoratra fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana fiafinankonana lolo-po fitenenandratsy teny mametra avy amin'ny vavanareo aza mifandainga ianareo fa efa narinareo toetra talomba amin'ny alana ary efa notafinareo toetra vaovao izay avoazina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrinahary azy hitanareo mila tondronitsika mihitsy sy entintsika eo mason'Andriamanitra eo anatrehan'Andriamanitra zany Andriamanitra meo any toetra vaovao ary ankehitriny hita eo amin'ny fiainako apetrako ialako alaozako mitoetra teo aloha hitanareo be dia be izy zavatra natao tena hoe hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa eo tonga eo amin'ny tavy fidiovana tavy fanasana isika dia izany zavatra izany anisany azosika mbara eo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra meo faharetana tena ataovy manana toe-panahy araka an'Andriamanitra ataovy mandeha amin'ny fitiavana tena esory amiko ny foratsy esory amiko ny fanahiana be esory amiko Andriamanitra azonareo izany rehetra izany maninona moa tsy ho tononona kristianina rehefa milamina ny fiainany manana confort izy ao an-tranony metimety petrapetraka amin'ny plasy zavatra rehetra lehibe ny ankizy mizanany tsiraray avy dia milamina amin'izay ny kristianina hoe famindrapony maro mandrakizay tsy ilay kristianina tsony ny mivavaka adiny ray tsisy dikany aminy izany ohatra hoe fandaniam-poana fahadalàna ho an'ny olona mivavaka adiny ray aminy betsaka ny kristianina manana izany toe-tsaina izany fa isika izay tonga eto androany natao fantatritsika hoe rehefa avy eo amin'ilay fanatitra dorana isika dia natao andalo sika ny amin'ny toetra ratsy maro samihafa hitanareo ny fahalainana be natao eo daholo esoriny eo daholo izany azitsika hoe ny firoavana saina résolu ny tsy faharetana ny tsy fananana pasiansa menina natao hoe soda ianao io tsy ampina ny adiny ray aza miavana azitsika hoe rehefa vitany eo amin'ny tavy fanasana tanisao eo amin'ny tavy fanasana zay rehetra tsy tsaratsara ny fiainanao inona isika dia mankatsy amin'ny inona zavatra hita ao amin'ilay fitoerana masina ao amin'ilay fitoerana masina eto amin'ny akavanana dia misy ny antsoina hoe latabatry ny mofo aseho dia eto amin'ny akavia misy ny antsoina hoe ilay fanaovan-jiro fito dia eto amin'ny devant ny varavarana hiditra amin'ny fitoerana masina indrindra misy ny antsoina hoe fandoroana didikazo manitra dia rehefa miditra voalohany indray tsika ao amin'ilay fitoerana masina dia inona zavatra hitantsika voalohany eto amin'ilay fanaovan-jiro jiro misy tongony fito fanaovan-jiro misy fihahoana filazantsika azy misy tongony fito dia inona ny hevitra izany ao amin'ny hevitra matao misy fanazavana hafa tsy azo ampidirana jiro hafa tsy azo ampidirana fanazavana hafa afa-tsy io fahazavan'io jiro ihany jiro fito dia azosika hoarina azosika lazaina endriky ny araka ny any amin'ny asana apôstôly endriky ny fiangonana fito n'Andriamanitra teny hoe fito ny isa fito moa dia azo lazaina adika hoe fahafenona isan'Andriamanitra fahafenona zay anisan'azonaka anazy dia maninona no napetraka ao amin'ny efitra masina ny fanaovan-jiro natao ho azontsika izany hoe ny fiainantsika amin'izao fanarahantsika n'Andriamanitra izao dia ny fahazavana entin'ny fanamasina no sitrako n'Andriamanitra nanasika amen ny fahazavana avy amin'ny fanahy masina izany no eken'Andriamanitra ny révélation avy amin'ny fanahy masina izany no tian'Andriamanitra sitrako n'Andriamanitra ho azontsika sy ananatsika dia rehefa tonga eo fanaovan-jiro isika amin'ny feta dia tsy inona kory ilay fanaovan-jiro fa fanahy masina fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika mampiaiky atsika ny amin'Andriamanitra mampiaiky atsika ny amin'ny sitrako n'Andriamanitra manome atsika révélation fanambarana ny amin'ny ten'Andriamanitra ny amin'Andriamanitra ny amin'ny Jesosy Kristy halleloia fahazavana avy amin'ny fanahy masina noentiny ao amintsika dia rehefa tonga eo amin'ny fanaovan-jiro tsika inona ny zavatra azontsika lazaina amin'Andriamanitra Andriamanitra misaotra ny amin'ny fanahinao namenao fanahy masina fanahy masina namenao Andriamanitra fonena masina fanahy masina ho tekolo ny fanahy masina dia mivavaka isika eo mangataka amin'ny fanahy masina teo isika
nanatona an jesosy tamin'ny fanatrana tao dio manaisitra zay rehetra tsy an'andriamanitra fa antsika zao tsika miaika ny fanahy masina miresaka ny fanahy masina akaiky ny fanahy masina mandray sy manaiky ny fanahy masina raisiko ianao ilaiko ianao manome amin'ny fanazavana ny amin'ny sitrapon'andriamanitra itia fanahy masina ianao manome atolotsana satria ianao fanahy tolotsay manome fahendrena satria ianao fanahy fahendrena manome fahazavan-tsaina satria ianao fanahy fahazavan-tsaina manome fahalalana satria ianao fanahy fahalalana ianao fanahy masina no mandresy lahatra any amin'ny sitrapon'andriamanitra dia miasa mahery atao anaty azonao dia mandany fotoana miaraka amin'ny fanahy masina eo isika ny amin'ny présence ny fanahy masina ilay fiainatsika sy ny amin'ny fanatrehany eo amin'ny fotoana io dia ao amin'ny fanahy masina ny deraitsika izy fa izy no matoy zao atsika. Alleluia. Jesosy dia ho atany anatavana an'Andriamanitra ray amin'izao tsika eto zao ary Andriamanitra dia eo ambony seza fiandrianana izy no atao amintsika ankehitriny fanahy masina no atao amitsika ao aminao. Alleluia. Dia mankasitraka azy isika mankasitraka fanatrehana voninahitra sy mibera misofika izy mitona atsika no sitrapon'Andriamanitra izy mitona rehetra izy mitona atsika ankalaza ny Jesosy izy tsy misy mahay mankalaza ny Jesosy afa-tsy ny fanahy masina. Alleluia. Fanahy masina mankalaza ny Jesosy dia rehefa izy no miasa ao anatsika zay mahatonga atsika mahay mankalaza ny Jesosy tiankalaza ny Jesosy dia mankasitraka ny fanahy masina izy. Raha zay fotsiny ataontsika efa tapitra ny adiny ray azonareo ve? Alleluia. Tonga eo amin'ny fanahy masintsika avy eo koa nefa eto akavanana misy ilay latabatra misy mofo aseho. Inona ny mofo aseho? Mofo aseho dia azo azavaina hoe ny tenin'Andriamanitra mana ho an'ny fanahytsika. Tenin'Andriamanitra mofo antsika sakafo ho an'ny fanahytsika dia nataon'Andriamanitra misy mofo aseho ambony latabatra hoentina ampitsahivana antsika ndraiky hoe mila koa isika ny tenin'Andriamanitra. Halleluia. Natao ity ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka isika eo Andriamanitra ataovy ity ny teninao ataovy tena mangetaheta sy mangetaheta sy maniry afantatra sy alalan'ny teninao dia mivavaka isika atonga atsika tena hoe andray ny tenin'Andriamanitra ny fotsika ho tany tsara aniriny tenin'Andriamanitra amoazany tenin'Andriamanitra. Alleluia. Natao hivavaka isika atonga atsika tena hoe ankafy andray ho tany tsara dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny teniny isika hainao an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra soratsika an'Andriamanitra zany eo misaotra ny amin'ny teninao hainao an'izay mahazo azy haina fahasalamanao an'ny nofoko rehetra. Hitanareo betsaka ny olona nanao fijoroana vavolombelona hoe rehefa io tenin'Andriamanitra io tsotra no averimberiny mikasika ny amin'ny fanasitranana ohatra dia miala amin'ny maina ohatr'izao ny aretina afaka fotoana foy. Misy ny sitrana eo eo marina izany fa misy ireo zay tsy sitrana eo dia manao fijoroana vavolombelona hoe tenin'Andriamanitra limozy ohatra nanao zay témoignage zay naverimberiko aminao fanasana anahy Jesosy satria zay ozy nytenen'ny pastera hery anahy naverimberiko dia kapika taminao Jesosy ny fanasana anahy afaka andro vitsivitsy ny ala tamin'ny aretina. Halleluia. Nefa aretina fitosana any anaty an'le izy dia afaka dia tiako amafisina izany mety ilazana amintsika hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra zao rehetra zao andalo fa ny tenin'Andriamanitra maritra mandrakizay raha zontsika ny tenin'Andriamanitra hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Alleluia. Natao isika ankaty ankasitraka ny tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny latabatra fampisehoana ny mofo fanehoana ny mofo isika dia misaotra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa miala eo amin'ny efitra masina indrindra inona ny hitatsika rehefa avy eo lay fandoroana fofona manitra. Halleluia. Endriky ny zavatra ho avy ny tenin'Andriamanitra ny tabernakely endriky izao firaisantsika amin'Andriamanitra izao endriky izao fanatonatsika n'Andriamanitra izao endriky ny vavaka izay ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra ny tabernakely eo anatrehan'ny fandoroana ny didikazomana. Inona no ataotsika? Mankasitraka
mankasitraka ny fahatsaran'andriamanitra rehetra. Alleloia. Mankasitraka ny fahatsaran'andriamanitra rehetra. Fiderana eo tsika tena le hoe afaka manandry tanytanatsika midera azy. Mampofony eo anatren'andriamanitra izay fiderantsika izay. Alleloia. Any amin'ny apokalypsy dia voasoratra misy ireo izay mitana ny lovia volamena, misy fofona manitra, zava-manitra dorana eo anatren'andriamanitra. Andro manala eo imason'andriamanitra. Dia hoy voasoratra vavaka ataon'ny olona masina izany. Fiderantsika io entona manitra eo imason'andriamanitra. Alleluia. Hébreu 3:13 toko 5:13 hoe vokatry ny molitra. Aotsika anatitra mandraka arivo vokatry ny molitra manaiky ny anarany. Miderana makasitraka misotra polotra fiderana misotra. Manafitoana ny zava-misy, manafitoana ny toetran-drano, manafitoana ny zava-mitranga. Fa isika ampanaiky ny vavantsika anatitra fanatim-piderana. Mampanaiky ny vavantsika anaiky ny anatim-piderana. Vokatry ny molitra manaiky ny anarany Jesosy. Alleluia. Eo tsika dia afaka mihira. Afaka tsy hoe kory tsy maintsy amin'izay fotoana izay ihany vao mihira. Fa ny tiako tenenina hoe izay anisany azo lazaina hoe zotran'ny fanatonatsika an'Andriamanitra raha miresaka taberina kely no ambara, dia tokony ho azontsika hoe na dia izay fotsiny aza ny tanterantsika tsy ho ampy ny adiny ray. Alleluia. Tsy ho ampy ny adiny ray. Dia rehefa vita ny fanaterantsika fanatitra manompofony, tafiditra ao amin'ny efitra masina indrindra isika. Efitra masina indrindra. Efitra masina indrindra. Tsy idiran'ny olona rehetra, afa-tsy mipisorona be, indray mandeha isa-taona ihany. Dia indray mandeha isa-taona, inona no atao mipisorona be ao? Mitondra ilay ran'ilay biby novonoina tatsy amin'ilay kianja ivelany, hoentina eo anatren'Andriamanitra hoe ekenao Andriamanitra, izao fanatitra hoentina izao famelana ny heloky ny zanak'Israely rehetra ve? Dia eo Andriamanitra ny manao fankasitrahana sy famelana vokatra ilay fanatitra izay ataon'ilay mpisorona be. Alleluia. Endriky ny Jesosy tsika izany, izay namaky ny efitra lamba, hoy ny tenin'Andriamanitra, endriky ny zavatra ho avy. Dia ilay Jesosy izay mitsangana taramanitra rehefa avy nanolotra ny tenany, nitondra ny rano teo anaty an'Andriamanitra, ho famelana ny helokantsika, ho fanadiovana antsika, ho fonana ho antsika, ho fampihavanana antsika indray amin'Andriamanitra. Mirasin'Andriamanitra, sy akasitrahan'Andriamanitra izany rano Jesosy izany, ny rano Jesosy zanany mandrafitra ny fahotantsika rehetra, mahatonga atsika ankehitriny afaka ho tonga eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra tsika, inona natao eo? Azotsika tononona daholo izay ilaitsika. Alleluia. Voalohany hoentitsika ny ankohonantsika, fa dia manjanakitsika ny zanakitsika. Ireo ny akaikitsika voalohany eto eo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Amen. Tanisao tonono sitrapon'Andriamanitra ny anaovantsika izany. Ankoatr'izay ny fiangonan'Andriamanitra, ny pasterantsika, ny asan'Andriamanitra ataontsika, ny asan'Andriamanitra misy atsika. Tononontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tapitra ny adiny ray. Alleluia. Fanazavako fotsiny izao izay nataoko izay efa tsy asakadiny mahery. Raha tena vavaka marina nataoko, adiny ray izany tsy vita. Alleluia. Tiako mpaherezonantsika izany androany hoe natao isika hahery hivavaka, haharitra hivavaka, ary ahazo mazava an'io fa tena Andriamanitra mihitsy no nitaona antsika hanao toy izany. Ilaina isika maharitra mivavaka. Amen. Hoy izy any amin'ny Lioka 9:20 ka ny andiny voalohany hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ary Andriamanitra vao izy tsy hanome rano ny olom-boafidiny izay nitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy. Alleluia. Izao asan'Andriamanitra izao hitantsika eto androany, mampahery abe mihitsy hoe tena ahita isika ny vokatry ny hery mivavaka, fa izao dia manesika mafy hivavaka. Fisiny izao asa izao toy izao, reto seza vida reto banga reto, dia manesika hivavaka. Ary tiako tsika tonona iray sainamika hivavaka. Amen. Hivavaka dia hitantsika ny vokatry ny vavaka, hitantsika ny fiasan'ny vavakantsika, hitantsika ny fiasan'Andriamanitra.
ny tena marina fanamasina mpitandrina voalohany zao asa izao dia zay ny anisan'ny fahadisoana anankiray zay nitanterako tamin'izao asa izao a tena nanahirana be ny nametraka amin'ny fanamasina teo alohantsika rehetra milaza sy nanambara ary nametraka tamin'io izy ny tompon'ity fiangonana rehefa Fransa ity tena sarotra be tamiko mihitsy ny haiky volana an'izany fa androany zany dia tononiko eto tena fanamasina ny pastera voalohany premier responsable an'ity fiangonana rehefa Fransa ity za pastera fotsiny mpiara-miasa aminy za pastera fotsiny miara-miasa aminy fa izy ny pastera voalohany dia ho hitatsika no fiasany amenna alleluia ho hitatsika no fiasany androany tsy mbola nanao izany confession zany anaty androany fa tena nivadibadika nandritry ny herinandro ohatrany tena tsy fantatra misy manolotra be mihitsy tsy mila miteny an'izany tsy mila miteny zany fa androany tonono fanamasina ny tompony zao fiangonana izao fanamasina no arahana eto fanamasina no ankatoavina eto fanamasina ny premier responsable eto fanamasina ny pasteur principal eto fanamasina alleluia miasa ny fomba mahagaga ny fanamasina araka zay ao am-pony any drafitr'olona mety makataka ny fanao fanamasina fa faravana izany fa raha ny fanahy masina mampetsika metsika toerana izy ny tompony asa izy ny tompony fiangonana izy ny mpitandrina voalohany dia ho hitatsika ny fiasana hitatsika no ataony amenna ary dia mahafaly aho zao erahantsika eto androany zao hitany fanahy masina sikapony fanahy masina alleluia sikapony fanahy masina ny mahatoy zao ny eto androany alleluia izy ny mpanapa-kevitra nahatoy zao asa izao nampandalo atsika izay lalana rehetra efa ny erahantsika nanompo an'Andriamanitra izay na dia teo aza ny atao hoe nanaovantsika azy ny kilavao izy ny tompony asa toloniko androany fanamasina ny tompony zao asa izao iasa ny fomba mahagaga izy taka ny fiasany hatramin'izay izy ny tompony fiangonan'Andriamanitra fanahy masina iasa mahagaga amin'izao asa izao amenna valabehibe niarezika mivavaka sy naherezantsika mivavaka tiako ampaherezinatsika nivavaka Daniela tsy azo nizanizany sakanana Daniela riavana nivavaka hoy ten'Andriamanitra hoe noho ny fahatatry Daniela fa efa voaisy soniny didy mikasika ny amin'ny fandrarana ny olona tsy hivavaka dia vao may Daniela nivavaka intelo isan'andro satria efa fanao ny hatramin'ny taloha izany dia inona zava-nitranga ny kombona tsy nanakery nandratra ny Daniela nivavany liona ary na dia ny fahavaliny Daniela aza dia lasa nanome voninahitra an'Andriamanitra vokatry ny hery nivavaka alleluia alleluia Ezekia mpanjaka na raha rehefa ho faty tena nandratra vavaka nitomany teo anatrehan'Andriamanitra Andriamanitra ho tsarovanao aneny nandanako teo anatrehanao mahery loatra ny vavaka riavana niova hevitra Andriamanitra samy Andriamanitra apiko 5 taona niananao alleluia nampiseho Andriamanitra hoe manaiky izy ny hery ny vavaka alleluia ana